Ivadika lafa vaovao hafa isika fa akatsika atreo izay vaovao manasongadina tontolon'ny fahasalamana izay. Tsara vintana miisa 7.20 indray no nitoloran'ny RTL loka tamin'ny Lailalao Midjo Fan Quiz andiam faika 20. Moto scooter moa ny loka voalohany tamin'izany izay norombanan Andriamatofo raha miandry soa Jean-Jacques. Io tolakandro io no tanterahana tetsy amin'ny foibeny RTL Akorondrano ara moa ny fanolorana ny loka. Fanitsiviny izao Andriamatoa Ramiandrosoa Jean-Jacques no nandrombaka ny loka goavana izay omen'ny RTL amin'ny Lailalao Midjo Fan Quiz faraka 20. Tamin'ity andiany faraka 20 ty ary dia lasany indray ny moto scooter. Io zany za mamekanizy anama zany lalay dia rehefa tsisy asa dia aloha zany nataoko. Zany hoe misy asa fa kofo igny raha zany miasa dia lalay zany miasa androla dia zany supervisé fotsiny sady milalao zany. Lalay zay. Faharoa amin'izany indray le lalao zany amiko ohatra ataontsika hoe distraction plus izy. Dia ao koa zany le hoe milalao pour gagner quoi. Mba azo zany fa tsy milalao perte ohatra fa matoa milalao dia tsy maintsy mandresy tsy maintsy mahazo zavatra zany. Vata fampangatsiahana lehibe iray kosa ny loka faharoa. Mpanjifa 5 hafa ihany koa nahazo finday Nokia mbola tamin'ity lalao ty ihany ary mpanjifa 10 koa nahazo lelavola avy amin'ny RTL Money R2 avy. Fa ny tena fanetahana ataontsika mpanjifa dia anohy ny lalao satria amin'ny 20 volana aprily vao mitapitra ny fankizanzy loka marobe loka voalohany fiara vaovao akoatr'izay nefa misy TV écran plat, cuisinière à gaz, ordinateur portable, scooter tahaka an'ity hitatsika eto andriny eto dia manentana ny rehetra anohy ny lalao Fan Quiz 11. Tsotra be mandefa SMS ianao FUN FUN alefany amin'ny 0356 00030 dia manomboka eo misy fanontaniana valiana dia arakaraka ny valim-panontaniana azonao no mahazo isa dia atambatra ny isa any amin'ny farany dia arakarak'izay ny loka mety ho azo. Arak'izany dia mbola amin'ny 20 ny volana aprily vao ifarany ity lalao Midjo Fan Quiz ity.